Fiadanano ny tantarantsika androany dia mitondra lohateny hoe Vallespy. Vallespy no anaran'ity teratany Espaniola iray ity, izay tena nampiororo tanàna tao a France izy io. Voaheloka ho faty Vallespy kanefa nahavita nitsoaka ny polisy izy ka lasa niondrana nakany Argentine. Indray andro na dia katolika ary Vallespy dia niditra tao amina fiangonana evanjelika iray tany Rosario. Nahakasika ny Vallespy ny toriteny eniny tao mikasika ny fibebahana. Nanantona ny pastery izy, nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra izy ary dia nanapa-kevitra ny hody any France mba hitony tena amin'ny fitsarana. Noho ny tonga izy dia niseho teo anatrehan'ny fitsarana, efa 15 taona izay no nitadiavana ny Vallespy. Nandalo teo anoloan'ny juré koa izy dia avy eo teo anoloan'ny fitsarana eloka be vava. Tany am-pigadrana izy dia namerimberina namaky ny testameta vaovao. Rehefa tonga teo anatrehan'ny fitsarana izy dia tena nanohina tokoa ny zavatra nataony. Rehefa tonga ny zanak'ilay niaran-doza nametraka ny fitoriana azy dia nakamba ny tanany toy ny mivavaka dia notakoina ny tarehiny sady ny gogogotomany izy no teny hoe mamelahy ianao, mangataka famelana aminao aho. Ontsany rehetra ary rehefa nanao tsia ireo mpitsara tamin'ireo fanontaniana 20 napetraka taminy dia afaka madiodio i Vallespy izay mpamon'olona mibebaka. Nahazo fiobina tamin'ireo vahoaka nameny lapan'ny fitsarana i Vallespy. Afaka madiodio Vallespy dia nandeha nitetitety tanàna maro izy ary nitory nizara ny adsonya ary nijoro vavolombelona an'ilay nisitona azy tao anatin'ny maizina. Ny lahatsoratra tena ankafizin'ny Vallespy indrindra dia ao amin'ny Jaona 7:5-10. Misy koa ilay fanoharana mikasika ilay ondro very sy ilay zanak'adala. Andriamanitra ane hitahy anareo.